Kailangan nila magmamakaroon pa ng mga kulay ba sa pisuperasi. Kailangan po nila magmamakaroon niyo sa malawak sa pisupewanas. One news kilo sa abit karita, tayo sa taon na rin. Agad siya yan din ito yung pampenal. Número 18 niya naman. Di ko atot fa kaya grupo ha. Di ko atot fa kaya grupo ha. Andin ifa teto ny afaratsika teto andin ifa zany roambinifolo lioka 21 roapolo 12 zany ary raha tsy mbola tonga zany rehetra zany a dia hisambatra anareo izy ka hanenjika anareo ary hanolotra anareo any amin'ny sinagoga sy ohatrany maizina. Mazava zany fa ilay alejika ny olona ao amin'ny Osoa dia reto fivavahana mitandrina dimy folo reto satria tsy misy miova zany io. Fa tamin'ny andron'ny apôstôly dia ny mpitandrina dimy folo andro nanenjika anazy. Mazava be zany fa aminareo koa zany a dia ny manenjika anareo dia reo izay mitandrina dimy folo. Ao anatin'izany zany ireo mpanaradian'i Jesosy sy reto mpanaradian'ny Allah. Reo moa tena lehibe ny atao hoe fivavahana dia izy menakavo dikan'izay. Dia hisambatra anareo izy ka hanenjika sy hanolotra anareo ao amin'ny sinagoga sy ao an-tranomaizina. Dia ho alefa any an-tranomaizina tahaka nanjaon'ny apôstôly sy ny mpianatra. Tsy misy miova ny sary fa ray foana io sary io. Ka hoentina eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako. Ary dia hoentina any amin'ny mpitondra fanjakana, autorité publique zany, izay manam-pahefana amin'izany fotoana izany. Hoentina any nareo noho ny anarany Ahosoa. Zany ilay sary tsy mety tsy misy aminareo. Dia efa vonona tsara ny amin'izany satria efa nampiomaniko amin'izany. Tsy hoe hanapoka anareo zany zavatra zany fa mila mivonona tsara. Mazava? Dia ho tonga ho vavolombelona aminareo zany. Zany hoe ianareo no lasa vavolombelona indray. Ho vavolombelona nikasika ny amin'ny Ahosoa. Ny hatsarany Ahosoa ao aminareo. Ny hatsarana azonareo tao amin'ny Ahosoa. Ny fiainanareo lasa vaovao araka tamin'ny Ahosoa. Zany rehetra zany dia nareo no vavolombelona ny hatsarany Ahosoa. Sady manenjika zareo fiainareo no vavolombelona. Mazava ve zay? Aorenao ampolareo nefany ny tsy hevitra raha teo izay ho avalinareo aza mieritreritra izay zato ho avalinareo fa atao ohatranareo rehefa mitonga izany fotoana izany. Fa izao no hanomenareo vava saina izay tsy azo ny fahavalinareo rehetra valiana na resena. Hanomenareo vava saina zao izy Ahosoa izay tsy azo nizaniza valiana ary tsy azo resena. Io ilay hoe ny fanahy no miteny ao anatinareo. Mateo 10:7 moa izy nareo na sekoly nataonareo tsy nijery. Mateo 10:19 teny izay ve hoe ny fanahy no miteny ao anatinareo. Ampio zany Mateo 10:19 sy ny Luka 21:15 tadidio teny io. Dia aza matahotra mihitsy fa
tena Yahoshua no miteny ao anatinareo dia lalan'ny fanahy masina ao anatin'izany fanenjehana sy fahoriana be manjonareo zany. Mazava teo ary ho atolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ary ny havana manjakaizy nareo, any hoe ny ankoranareo ihany zany no fahavalonareo, tsy hainareo tsoa zio namanareo. Ary fiarahantsika mahita zany amin'izao miteny zao ny fankalan'ny olona anareo tsy rehetrarehetra akory fa tena efa raha ataoko hoe ny 50% nareo dia efa tratran'izany daholo hoe manenjika daholo na vady na zanaka na ray na reny tsy haintsony ny fianakaviana ary hovonoiny nareo. Efa raha fifamonoana ho anareo mihitsy zany zay sady hoe hovonoiny zareo nareo ka dia ho alan'ny olona rehetra nareo ny anarako no ny amin'ny anaran'ny Yahoshua dia ho alan'ny olona alany satria tena tsy manao ny fanaona tsy mety miaraka amin'ny adalàny dia ankalaina amin'izay nareo, nefa aza matahotra zany mihitsy na ny tenany fa zay hoe vavolombelona ianareo voasoratra any amin'ny lanitra ny lanitra ny anaranareo efa anynareo anananareo ny pirofo mipetraka ao anatinareo daholo ny fanaporofona fa tsy okony hoe any an'eritreritra fa efa ao anatinareo ka mijoro tsara dika zay. Kanefa dia andiny 720 zany tsisy overina dia singamboly ray eo amin'ny lohanareo azy, dika zany dia tsy okony hoe adinonareo na hoe tsy narahina fa hita mihitsy nareo ary tena fantatra fa zay tsy maintsy lalanareo ho voninahitra ny dada Yavasy Yahoshua azy efa nanome ny famonjena tany alan'ny Yahoshua ho mandehana amin'izay lalan'izay fa aza tahorana mihitsy ity efa nitenen'ny Yahoshua zay. Rehefa nitsangana tamin'ny maty dia aza matahotra tsony zay mantsy ny faran'izay, ka rehefa nitsangana Yahoshua dia mifalifa ianao koa mitsangana satria izay nataony tsy maintsy andehanantsika, izay lalany tsy maintsy lalantsika ary izay nataony koa tsy maintsy ataontsika. Mazava ve zay? Amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo, mila manana faharetana tsara zany fa tsy olona moramora saina fa tena olona tena maharitra tsara mijoro tsara hatramin'ny farany tsy mila matahotra ninninina fa rehefa tena manombo tsara ny Yahoshua nareo tsy zatra tahoranareo zany na ny kely arany. Rehefa tena manaradia ny Yahoshua nareo na ny fahafatesana aza tsisy atahoranareo azany fianareo indray raha ny samy ady amin'izany. Mazava veraka izy ko raha mahita ny Jerosalema voadidiny miaramila nareo ao amin'ny 20 io ka 21-20 raha hitanareo izy fa voadidiny miaramila ny Jerosalema dia aoko mifantatra rehefa efa mbe akaiky ny fandravana azy dia efa nitranga moa izy io tany amin'ny taona 70 fa nopoteny General Titus Romanina ny tempolin'ny Jerosalema ary azony tamin'ny alalany fahirana sy ny fanapotena mihitsy Jerosalema tamin'izay fotoan'izay re lasa ny Romanina tanteraka indray tena nipotehana tena potika tanteraka mihitsy ary zay any Jodia amin'izany amin'izany aoka ho andositra ao any tendrombohitra fa dia efa lesona hatramin'izao mantsy ity sady efa avatra omenan'ny Israely ihany rehefa nitranga io sary io tamin'izany fotoana zany tamin'ny lany 70 ny efa nitranga fa raha zay ko aminareo marina dia marina tokoa fa iverina io sary io ho an'ny Israely ihany hoe tena ho sarotra aminareo mihitsy ny mipetraka ao amin'izany Jerosalema zany. Ka raha misy mipetraka any Jodia da nareo mandositra makany tendrombohitra filazana ny fahasarotana ny Israela zany resahana zany fa zay ao Jerosalema dia aoka ndositra ho any velany zany mahatonga na miteny foana ny ao Israela miantsoantso efa inareo ngamany ary mitendreny hoe ry Israely ihany no ina fa ny vehivavy miala atao raha mbola azo ireo atao fa
fahavetavetana sy fahabebiana mahatsirahona ngeny anjohanareo vehivavy ao e. Ary efa voahomana mihitsy izany sary zany. Ratsy be ny fiafaran'ny lalakalehan'ny olona ary tena faratampony ratsy. Ary izay no mahatonga ny problème be ao Israel amin'izao tsika miteny izao io hoe tsy voavainy tsoa satria meliditra amin'io sary io tsy maintsy andeha hanafika an'i Israel Rosia sy ny Arabo. Ny tavaratra rehetrarehetra hiditra kely eo tsika satria efa tafaresaka Israel rehetra. Antsika tsara fahatratra ny teny zao Donald Trump hoe miala amin'izay no fiarovana ny Israel. Tsy fanteny an'izay teto anga za hoe tsy mahazo miaro ny Israel ianao fa tonga ny fotoana tsy maintsy ilanao amin'io. Dia hitantsika tsara mihitsy ny fifanarahana teo amin'ny Iranianina sy ny Amerikanina farany teo dia milaza fa manaiky fa tsy naharesy ny Iranianina mihitsy ny Amerikanina. Ary ny vaovao farany moa zany dia hoe nampandrosirina lavitra ny Iranianina ny toby Amerikanina rehetrarehetra. Izay ny vaovao farany ianao zany. Mahafantatra zany ny Amerikanina fa tena tsy azo idirana mihitsy ilay Iranianina. Ary anisan'ny nampimenomenona be ny Israelianina moa ilay fifanarahana nataon'ny Amerikanina sy ny Iranianina farany teo satria tsy misy zatra vita akory ny ke tamin'ilay ady. Ny antony nahatonga an'ilay ady dia hoe hongotana teo ny fitondrana Mola moa ilay fanazarana azy iny, fanjakana Mola. Eo hongotana teo zany ny fitondrana Iranianina io. Nefa dia tsy voahongany zareo marak'androany. Tratra ny tenin'ny Eliaty hoe tsisy azo zareo kitihana zany eo. Mazava zany fa diso fanantenana ny Israelianina izay nieritreretra hoe misorona teo io dia soloina fitondram-panjakana hafa. Tsy niady izay resaka zay. Tsy nisy izay resaka zay. Ray zay. Faharoa, hoesorina teo am-pelantanan'ny Iranianina ilay resaka bomba nucléaire. Fanga voahongotra. Tsy voahongotra mihitsy manak'androany. Elia efa miteny fa misy any ao. Ary matoa zareo afaka mampanidina niny misily iny lavitra be ohatran'io. Nucléaire ngeny anjanany iny dikany sany. Misy singa nucléaire efa mandeha any. Anefa nyteny taminareo manana bomba nucléaire reo fa tsisy an'izany tsy manana an'izany fa mody maty fotsiny. Satria zareo tsy te ho fehezana amin'ny fifanarahan-draisam-pirenena momba ny nucléaire dia mody fanina izy. Fa izy manana tsara mihitsy izy. Ary efa fantatry ny Amerikanina ho hafahafa ty sary zay. Kanefa tsy maintsy nanao an'izay fihetsika izay ny Amerikanina noho ny amin'ny Israelianina izay matahotra ny hodaroan'ny Iranianina. Fantatry ny Israelianina nge zany hoe amely anazy reto Iranianina reto hainy tsara zany. Ary izay no mahatonga anazy mitady hevitra ny andravan'ireo Iranianina ireo saingy tsy azony atao satria tonga ny andron'ny fahamalina satria zareo mihitsy tsy maintsy ho valiana. Ny Israelianina mihitsy no tsy maintsy valiana noho ny amin'ny ratsy nataony tamin'ny dada Iavasy Ahosoa. Dia hongotana amin'ny Israelianina amin'izay ilay fiarovana anazy dia tsy iza fa ny Amerikanina. Ary izany io tsy mahafaly ny Israelianina io satria miala ny mpiaro anazy. Ny fifampiresahana antira Israelianina, Amerikanina sy Iranianina egalina mianana ny Israelianina. Tsisy ninona raha. Dikan'izany matahotra mafy ny Iranianina, ny Israelianina zao tsika miteny izao hoe hidaroka zany reto Iranianina reto tsy ho ela. Dia hita amin'ny fihetsiky ny Amerikanina izay efa misitaka tsikelikely. Ary eo indrindra ny sary. Tsy faly ny Amerikanina sary misy indray ity. Tsy faly ny Amerikanina satria mahafantatra ny Amerikanina fa ny nahatonga ny Iranianina matanjaka ohatran'io dia noho ny amin'ny zareo Rosianina. Hainy tsara mihitsy izany. Satria tsy mba niezaka mihitsy koa
Rosianina taritiny Vladimir Poutine mba niezaka nanala ny zeretra rehetriretiny dolanitra ny filompena Amerikanina hoe mba hovoto tao ary io président io fa tsy mety io fa mamono Israelianina mantsy Iranianina zany ary esoritaony bomba nucléaire fa io kely mampiady an'zareo fa nga andeha mato Poutine niditra tamin'izany tsy indra raha mihitsy izy vao miara izy nandefa fitaovam-piarovana nakany Iran tsy faly am'izay zany Donald Trump no tena marina dia nivadihany koa ao resaky Ukraine lasa ndray izy nanampiny Ukrainianina tsanareo am'izany efa me mivadika doly ambony ambany ty tantara ty aza mieritreritra zany hoe misy lamina zany satria ely ahy fa miteny lasa miady zay efa te hijery miady zay maro zany gatsy elinareo zao ny vaovao farany tany nitafian'ny Amerikanina farany teo Venezuela izy Venezuelareo tsy manaraka vaovao arao ny vaovao ny SFF fa tsara be kely horohorontany be kely tany 7.2 nandeha voalohany dia afaka fotoana foy dia 7.5 Michel Richter fandrany vaovao zany dia efa 560 mahery angamba no maty ary 30,000 ny tsity tany naleny 30,000 personnes tsity tany naleny mbola karoly ay zareo tsy haitsy hoe nakaiza zareo dia tsy haiko hoe za faly mahitan'izany fa faly any amin'ny lafo ndraiky sao izy nareo tanteraka ny teny dadanaiky voany zay tsy ho faly mazava ahy fa maika hoditsika ny dikany kely sisa dia hody sao izy nareo mahafinaritra hoe zareo eky zany aty izy tsara be zany mahafinaritra zay hoe afaloatra ianao iny afaloatra ianao iny tsara e miatra ny teny zany rehetra zany ilazako aminareo hoe aza mba miezaka manohitra an'izany ateo lanitry ny lanta zany fa tsy fanao zao raitsy te ohatra indray zao mirehitra indray zao ny Europeanina mihafanany gatsy efa tenareo irehitra nareo andray dia mirehitra tokoa ny zay fatratra eo dia efa mirehitra ary lazaina mihitsy hoe tsy mitovy amin'ny hatramin'izay fa tena mirehitra be dia mirehitra be satria maninona tanteraka indray ny teny tsy misy teny zay tsy tanteraka tsy misy tanteraka dao zay teny rehetrarehetra voninahitra ho an'ilay mahiantsika hoan'za afaloatra izy afaloatra izy hitanareo am'izay hoe tsy hitanareo tsony zay ovahana amty olombelo resaka tsy hitanareo tsony zay ovahana satria ny eo tsy afaka ny eo miditra ny eo tsy afaka ny eo miditra fa ho lasa dala mihitsy ny eo ny am'zatra hitranga amty taninareo tendro any manapatadidinareo hoe misy manana lakile mamany io any fa saingy le lakile tsy azo vavana fahatany saiko kele izy fa mandeha aloha io fa tiako tenenina aminareo foana dia hoe tsy misy zay tsy tanteraka ny teny miatra daholo ny teny rehetrarehetra dia mila mijoro koa nareo nodikan'izay mila manaraka foana ny teny aza miteny ela be raha nga izy zany ka nahera nefa dia ho aiza koa zay ke nefa ny tena namperaka ho aiza koa rena ianao inona rena hoe vaolany arara manana ina vaolanao menareo ara dia anao inona dia ho aiza tsy ale hoe miara-mipetaka miaraka amin'ny aosoa zay e tsika any fantatsika tsy maintsy tonga any amin'ny aosoa tsika zay any fantatsika zay ary manana ny profotsika ao nananareo ny profo ianareo tsy mety manao ratsy tsony satsy tia za sa mbola be mora dalaina efa aiza miditra am'izany aza manaiky tsony farebirebena na inona fiseho ny famfantatrao efa ponina any amin'ny lanitra za dia any foana mifantatra zay
efa voasoratra ny anaranareo a miaza kosehana intsony efa mipetraka eo mihitsiny a efa nisoratany Joshua tamin'ny rany ao amin'ny fisakafoanana mantsy efa mbala zay taonareo misy seza ao fisakafoanana dia ny anaranareo efa nisoratany Joshua eo tamin'ny rany mihitsy ny rany Joshua nambata ny anaranareo ny seza fisakafoanana io fiarahanareo misakafo amin'ny dada Iavasy Joshua le voalaza nampianarinareo miara misakafo ary mitondra akanjo spesialina ny miditra ao azonareo ve dia miditra ao nareo dia ny anaranareo efa mipetraka eo amin'ilay seza dia miditra ianao dia ka dia io ny anaranao fa eo dia mipetraka soamatsara amin'izay efa any ny anarana zay hoe zay voasoratra ao anatin'ny boky any ka ilay nisoratany anatin'ny boky a ilay nisoratany Joshua ao amin'ny seza dia ilay io ilay seza hipetrahanao a amin'ny fampakaram-bady Joshua no mampakatra anao a ary ianao ilay vady ampiakarina hiara mandeha amin'ny Joshua mandrakariva ianao tika zay a hoany amin'ny mandrakizay mbola veto foana hoe ny fanamarinana zany teny zany a dia anankiray ianareo tsy nety nanao ratsy intsony ianareo niala tamin'ny faharatsiana ka lasa olo-masina olona tsy mety manao ratsy a olona tena tsy mety mankasitraka ny adalàna ary zay na tonga anatinareo tandremo a zay fankatoavana teny mila tena mankatoa teninareo fa zay ny afanareo tonga any rehefa nytenenareo Eliady arao nytenina zabe zay ary rehefa misy teny mitoromarika ny menay mivady satria izy any moa mandefa nitoromarika aminareo isam-batan'olona arao zay toromarika ny mena fa masoanareo ny toromarika ny menay azo vezeraka izy tsy misy toromarika ao ratsy menareo fa le mahatonga anareo any amin'ny Joshua daholo le ny mena ary ny toromarika be ty amin'ny Eliady mahatonga anareo andresy ny fahavany andresy ny devoly le misitona anareo anao ratsy zay lay hoe anaka raha atao mpanoty ianao aza manaiky na dia mampitsiritra ara le izy aza manaiky mazava ve na dia mahafinaritra anao ala izy aza manaiky zany ianao mifantatrao a dia tonga ny tratrany Joshua aza ao ve zay raiky izy a andao a lotsenay teny a andininy faharoa amby roapolo ary zay anentrato izy rakely le teo aoka tsiditra ao an-tanàna intsony raha tafavoaka ny velany any ianao aza miditra ao an-tanàna intsony fa vao maindana mitsoaka satria hiditra reta hoe fampahoriana be mahatsiravina Israely zay faratra ny amin'ny resaka ara-magedona ny fiafarany ara-magedona zany ao Israely zany azonareo ve andininy fahatelo amby roapolo falozany be voka sy mpitaiza kely amin'izany andro zany danger zany amin'le be voka le vehivavy zany tia mafisiny ty aza dia mba tia be voka nary malalatra anareo tia be voka tia osy anareo ka ahoana zany ny tsy abevokanay asa manambady be vita tezitra be amin'izay le pralava ohatry zany zay le teny alozany be voka samy tonga saina zany aloha nefa antsika ty fa miditra amin'izany vanim-potoana izany lozany be voka fa mametraka fahantena zany ahoana ty sary ty androany ho antsika roa zay ny tonga nantena ho an'le tsy manambady zay mieritreritra an'izany ianao tsy manambady ve ianao aza mitady vady manambady ve ianao aza manao zay be voka zany fa lozany be voka sy mpitaiza kely amin'izany andro zany ny aton'le malozana azy satria tena hitanao rehefa be voka zany tsy afaka mandositra
ny mpitaiza kely le zaza mitabataba rehefa mitaiza kely na manahirana koa mitondra anazy raha mba sendra miavina izy any manore io ianao tsy hitanao tsy taizailavana anazy satria izy fahoriana lehibe eo amin'ny tany tanao le tany rehetra ny vofa tsy Israela rery ary fatezerana amin'ny firenena ity fatezerana amin'ny Israela zany dia origana melatrabatra izy ka hoentina ho babon'ny firenena rehetra famelezan'ny Israela ndray zany fa le fahoriana manerana ny tany fa ny tena voamafy dia Israela ao anatin'ity sary ity ozy ianareo dia ahoana zany ny solution-tsika mivady an'ity za tsy miteny hoe aza manao be voka nareo na aza miteraka nareo tsy izay ny teneniko fa efa hainareo le teny dia maiza mitany fotsiny fa hainareo ihany fa misahatra ny lalana fa misahatra ny lalana dia tsy haiko hoe mampiresika mivady tsy vady tsy fakatendreny teko tsy zay fosiko hoe maiza mandinika fa efa memiditra amin'izany vanim-potoana izany tsika memiditra tsika satria tsy hoary hoe maty daholo nareo izay ndray tena marina efa misy aminareo efa natao ny satsofaty fa za tsy hiditra lalina amizay fa mitoromarika fotsiny omeko le samy mailo le samy tanona fa dia efa zay zany raha ohatra zany nareo ka manambady dia be voka dia efa zay zany ireto ao zany ny zava-misy ho an'le hoe za re dia tena iretako hatramin'ny farany ty tsy manambady ty fa leo za tsy vady hatramin'ny farany tsara lavitra zay satria tsy eo miditra mevana ny farany efa hitantsika dao le zava-teny fa tsy hiteny hoe tsy mahazo manambady nareo fa toromarika fotsiny mba nomeko dia oringana mialatsavatra izy ka hoentina ho babon'ny firena rehetra tena oringana mihitsy ny Israelianina ary ho aparitaka manerana an'izao tontolo izao efa nitranga tamin'izareo moa zany ary mbola ho avy amin'azy koa zany ary Jerosalema dia ho hitsahan'ny jentilisa mandrapatanteraka ny andron'ny jentilisa Jerosalema sy ny tempolo zany dia ho hitsahan'ny jentilisa mandritra ny telo taona sy tapany ile voalaza rehetra amin'ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo apokalipsy 11 dia ny loka andininy voalohany vakitsika apokalipsy 11 andininy voalohany sy ny faharoa ary nomena volontarataka ny tena ka nisy laza tamiko hoe mitsangana dia refesy ny tempolin'Andriamanitra sy ny altara ary isao izay olona mivavaka ao mazava zany fa tsy maintsy amboarina ny tempolon'ny Jerosalema iny le Tesalianina faharoa toko faharoa izy iny andininy fafito andininy le farany teo le hoe ho avy ny lehilahy nota le hipetraka amin'ny tempolin'Andriamanitra izy andininy fahatelo sy ny fahefatra angamba izy ery sy diso Tesalianina faharoa toko faharoa andininy fahatelo sy ny fahefatra zany hoe misy ny fanamboarana ny tempolo izay hitsofohan'ny lehilahy nota dia higoga zany le mpanjakan'ny Rosia Vladimir Poutine efa manome précision anareo mihitsy ty le sary andeha dia inona dikan'izay rehefa miorina ny tempolo dia avela ho hitsahan'ny jentilisa avela hitrakitsahan'ny jentilisa ka na avela hitrakitsahany nandritra ny 12 volana 42 mois zay le andininy faharoa mantsy fa ny tianjo eo ivelan'ny tempolo kosany dia avelao eo ihany fa aza refesiny fanomena ny jentilisa izany ka nitsaka ny tanàna masina 12 volana izy tena mandritra ny telo taona sy tapany hitsakitsahany zareo mihitsy ny tanàna ny Jerosalema io tany amin'ny tempolo zany tany amin'ny kianjan'ny tempolo
Zany zavatra zany efa tena fahavetavetana mahatsiravana be mitranga. Inona ny zavatra hitranga amin'izany fotoana izany? Atezerana be mahatsiravana. Satria maninona? Tsy azo idirana jentilisa mihitsy izany kianja ny tempolon'i Jerosalema zany. Ara tsy azo atao zany. Raha voatsangana nefa ny tempolo, satria matoa misao izay mivavaka ao, misy mivavaka ao anatin'io tempolo io. Izay no midika fa tsy maintsy amboarina ny tempolon'i Jerosalema. Elia ihany moa no nampijanona an'iny. Izay ihany no nampijanona anazy. Fa izay ihany nefa manomboka miteny amin'izay hoe miomana ry Israelianina amin'ny fanamboarana an'io. Miandry amin'ny Potinina mialina ireo dia manamboatra an'io. Potinina président Rosianina. Rehefa mialy Potinina dia amboarina ny tempolinareo. Fa didy zany. Elia ihany nampijanona an'io dia tsy afaka nanamboatra nareo. Fa izay ihany miteny hoe ndala amin'izay amboary fa miandry amin'ny Potinina mialy. Mbo fantatrinareo fa didy avy ety amin'ny Elia foana ny mahazo mandeha vao azo anareo atao. Ilay tsy inonareo satria nareo miandry ny Elia ho tonga ny Israela. Elia tsy ho any mihitsy. Elia ety Madagasikara izy. Dia ho any amin'izao tontolo izao izy, araka ny nanendrena azy dia ny namorana anazy. Mazava ve aloha teraka izy? Inona ilay danger? Ny danger dia izao. Ohatsangana ny tempoly. Io ara tsy azo hitrahana jentilisa. Fa zava-doza manitsakitsaka an'io. Ndraika tsy hijery izay bokyny misy teny jerevantsika izay no atinao ireo jerevantsika teny. Ao karoky kely ilay teny. Hoe tena tsy azo hitrahana jentilisa ke ty resaka i Jerosalema ty a. Lasa hoe iarahana teny amin'izay tena. Zakaria 14:21. Zakaria 14:21. Eny, ny volany rehetra ny Jerosalema sy Joda dia ho amasina ho an'ny avy tompony maro. Ary izay mamono zavatra atao fanaty dia ho avy aka amin'ireny ka andro aminy. Ary amin'izany dia tsisy kananita intsony ao an-tranon'ny avy tompony maro. Ny kananita zany ilay hafa firenena. Tsy azo asiana an'izany mihitsy ny tranon'ny dada Yava. Interdit zany ny fidirana anatin'io tranon'ny dada Yava io sy ny fanitsakitsahana ao. Izay aloha andasika io fa tena misy teny mbola hafa izay mahafinaritra be meko anareo hoe tena tsy azo atao mihitsy kitikika an'io toerana io. Asan'ny apôstôly 21:28. Ka dia niantso hoe, satria zany tsy azo atao mihitsy mampiditra jentilisa io kianja ny tempolo io na ao amin'ny tempolo. Aviry lehilahy Israely, fa io ny lehilahy mampianatra ny olona rehetra ombelombeny, manohitra ny olona Israely sy lalàna sy ity fitoerana ity, sady nampiditra jentilisa teo kianja ny tempolo izy ka nandoto ny fitoerana masina. Tsy azo atao mihitsy zany mampiditra jentilisa eo amin'ny kianja ny tempolo. Fady zany. Fady zany hoe mampiditra jentilisa eo amin'ny kianja ny tempolo. Tsy azo atao zany. Satria ilay kianja zany hatrany amin'ny ao anatiny spesial ho an'ny zanak'Israely. Ka tsy azo atao mihitsy mampiditra jentilisa ao amin'ny toerana io na dia eo tokotany ao any. Kanefa moa Paoly zany no hevenjeo fa nampiditra jentilisa atao amin'ny toerana io dia nakany vonoiny mihitsy. Satria fady zany. Ny tiana tenenina zany hoe tena masina be io tempolon'i Jerosalema ary tsy azo anatsofotsofoana olon-kafa firenena. Zany hoe raha vao étranger zany dia tsy mahazo mitsofoka amin'ny toerana io mihitsy dia. Fa tena fady amin'izareo jiosy zany lalàna an'Andriamanitra Yava, dada Maria Yava. Mazava eraka izy. Eto nefa ny teny hoe navela ho hitsahany jentilisa, nefa zavatra mahatezitra ny dada Yava zany. Mazava zany fa ny zavatra mahatezitra ny dada Yava mihitsy zany ty no iseho ao Israely. Le tempoly
idirany goka ny kianja ao ny tempoly sy ny aty ivelany idirana gentlisy ery epitery nefany a moskeny slamy mba azo renetsetra ve ty zahata isyio ty atsary a am'izao tsika miteny zao a mbola tsisy ninona aloha amin'le toerana misy an'le tempoly fa rindrina le mpiten'ny Titus ny ao le général Titus fa moskeny ao rehefa potika moa zany ny tempoly a de dada iava zany tsy eo dikan'izay satria tsisy anazy tsony aoko raha vao atsangana nefa ny tempoly a de verina ny sary hoe ho amboarina ny tranony dada iava raha vo averina n'izay sary zay nefany raha vo amboarina io toeran'io de any dada iava ny dikan'izay ny toerana rehetrarehetra satria anazy io toerana io le toerana rehetrarehetra nefa tsy anazy tsony fa ny tokotany be ny Jerosalema misy ny tempoly mihitsy efa nanorenana ny moskeny slamy le atao hoe moskeny Omar zany hoe tonga zany dada iava raha ho atsona ho avy amin'le toerana adia tsy maintsy antso reo tsy maintsy antso ny Israely aniny tsy maintsy amerina zay fomba fatao ory zareo raha vao iantso nefa izy a moskeny varavarabe io ahoana io tsy haiko nazy ro le sary tsy maintsy ho avy zareo de iantso any dada iava amin'ny toeran'io ary ny mampimena de ordre ny andrasany zareo anamboarana an'io ordre avy any amin'izy avy any amin'ny olombelona raha le ordre teo zao de hoe nangataka fahefana tany amin'ny filoha Poutine zareo sy tany amin'ny filoha Bush angambany izay rehefa talohan'ny Bush mantsy i Joe Biden mantsy taty orinany Bush raha sy George Bush zany tsy haiko na Obama tsy tadidiko tsony zay any fa tao président américaine tao fotsiny olombelona zany nangatahana lalana namboarana tempoly mba ahoana moa zany sary zany hitanareo am'izay zay ny nanafoanany dada iava directalizy tamy alalely ahy hoe lasa hoe foana fa tsy azo atao de foana tsy afaka lanao tanareo zany fa nivadiky ireo israelianareo aty nitetika adiny zareo hoe miresaka amin'ny Israel miresaka amin'ny amerikanina sy ny rusianina de rehefa mahazo autorisation am'ireo ngezareo a de moramora na ny fanamboarana ny tempoly hoahatra fanambanina ny dada iava automatika mivoaka ny didy avy any aminazy nambarany ela hoe mijanona ny tempoly izy nijanona teo iny efa namoaka teny am'izay ny aho hoe rehefa miary Poutine amboarany tempoly mazava za fa mbola mibaiko avy any amin'ny foana ny mampandeha an'io fa tsisy olona mahazo mibaiko an'io zany na président tsy mahazo mibaiko an'io reny ara-baikolo zay tsy tia lalazay présidentareo to ambony tany zany teninay tsy maintsy arahanareo raha matanjaka sakany le rorotany Venezuela iny ina tsy sakanao raha mahery ianao sy ny mbola ho avy sakany daolo le ho avy rehetra raha misy laza fa mahery sakany le ho avy ianao raha mety hitsidiny ianao ny tena izy dia apetraka raha le fahantaniana amboarina ny tempoly raha vo amboarina ny tempoly de hoe tsy azo hitranga gentlisy io tany io itoeran'io verina daolo lalàna tany amin'ny didy folo rehetrarehetra anisan'izany io tenin'ny Paoly io hoe na i Paoly naika ny vonoany zareo satria napiditra gentlisy atao i Timoty io resahana io Timoty mantsy hafa firenena manaiky ny vonoany zareo mihitsy hoe mamety aveta ny tempolinay anao izy mantsy amin'ny Paoly zay ny zava-misy ka marina ihany le izy marina mihitsy tsy hoe marina satria tsy ajolovana zany io toeran'io nefa de raha ho amboarina ny tempoly de verina zany le fahamasina rehetrarehetra araka ny lalàna tsy maintsy arahana amin'ny toerana io lalàna ny fahamasihana amin'ny momba ny tempoly
nefa dia eo amin'ny tokotany be ny tempolo ny Jerosalema mihitsy nefa misy moskeny silamo. Zany hoe ery zany iayavany ho atsoina, ery kosany ialany ho atsoina ao anatin'ny tokotany anankiray. Dala mandinika. Dala mandinika hoe inona ny hitranga. Iza no tezitra amin'izao sary zao? Ay, ianareo le sary zao. Tsy mbola vitan'izay fa mbola hitsofoka zay le hoe hoatsahatra ny fanatitra rehetrarehetra sy ny karazana, satria tsy ho arahana mihitsy ilay fitsipika tokony atao amin'ny tempoly fa le tsy vaniny iny miditra avy andray higoga mpanjakan'ny Rosia no ametraka ny tenano Andriamanitra ka dia izy no iankofana sy miamboninahitra dia izay didiny no arahany rehetrarehetra ao. Ohatrany hoe ny président firenena mitsofoka amin'ny toerana akaiky dia izay mahafinaritra anazy no atao konazy ny forsako manjaka ane zany boka zany dia manaraka ny sitrapony daholo ny mpisorona rehetrarehetra ao sy ny levita raha mbola isy levita amin'izany fotoana zany, zay ampime ihany izy moa ny levita ho atsangany zareo mavarina dia anaraka ny sitrapony joga daholo ny zava-drehetra satria anao ny tenanao Andriamanitra mihitsy ny goga. Dia ny sary mihitsy nefa zany teneniko anareo zany zay tsisy mahatakatra an'izany zao tontolo zao, tsy takatra zao tontolo fa danger io sary io. Iza amin'ny olombelona ny say kitikitika ny moskeny silamo io nefa zay hoe moskeny Omar, moskeny d'Omar moa zany. Omar nanaranailay lehibe zareo tamin'izany fotoana zany zay namorona an'ilay moské eo. Iza ny olombelona say kitikititra ny moské io kanefa ho atsangana ny tempolon'ny Jerosalema. Ary raha ho atsangana ny tempolon'ny Jerosalema dia didina ny Israeliana tsy maintsy mandrava an'io moské io. Iza ny sahanao an'io? Ny problème maneran-tany efa mitranga, ny Amerikana efa tsy maharesy Iraniana. Aiza moa ny aresen'ny Amerikana ny Rosia? Irana tsy resy. Tsy haiko nazonareo le problème be maneran-tany. Ny sary misy zany hampiakatra ny atezerany dada iava faratampony, zay le teneniko anareo hoe alefa miakatra makany amin'ny faratampony ny adalan'ny Israeliana, ho any amin'ny faratampony ny adalan'ny Goga, ho any amin'ny faratampony ny adalan'ny zao tontolo zao, dia mandeha ny fandrianana sy ny fanapitena anareo olombelona. Ino moa ny faratampony ny farany, ino ny faratampony farany? Fa ny adalanareo efa misy amin'izao tsika miteny zao, fa mandeha ny adalanareo hitareo manao foana io. Ny Andriamanitra tsy izy efa tompona rehetrarehetra io, efa mandeha nareo ny fanaovana manao foana ane izy. Efa nazavaiko nareo manao foana io, fa zay ny tena tonga ny faratampony efa midefie ny dada iava amin'izay nareo dia nareo olombelona. Ny toerana ny vetavetanareo ny tempolony ny kianja ny itsakitrana jentilisa eo amin'ny toerana misy ny tempolona metanareo moské fa ino ty fanano maso ny dada iavaro tezitra be mahita n'io sary io fa ino ty, satria raha ny lozika tsy maintsy aroda ny moské vao mety io. Ianao ve hiantsoantso ny dada iava nefa ry misy moské? Mba alefa asoantsara ange ny sary amin'izany hevitra zany aminareo. Olona manitsaka eo amin'ny tempola rehefa mahatezitra ny dada iava, maika hoe ho atsanganao ny tempoly, hiantso anazy ianao midika azy satria anazy io tempoly raha vao mitsangana indray, hiantso anazy ianao nefa ny rehefa antsonao izy andao ataontsika ho avy izy zany
noho ny amin'ny fiantsoan'ny Israela anazy. Fa velona angana reo Israeliana ka tsy afantareo zaka tsy mety aminazy io moské io. Olona gentilisa aza miditra amin'io tean'io matezitra nareo. Ny sary misy dia ahoa? Ny sary ny teneniko teo dia hoe raha vao midina eo dada Iavano ny fiantsona anazy dia mipetraka ny lalàna. Ka raha iantso azy ny mpisorona sy zay rehetra iantsoantso anazy io tempoly io ka ataontsika tonga izy ho ahy fiza malaza fa tsy hitany moské be io. Olona kely iny raha mahasarotiny anareo olombelona ndraiky namonoana amin'ny Paoly apôstôly zany aza hita amin'ny masonareo dia ny mason'ny dada Iavavy io tsy ahitany eo any. Mazava tsara hoe tiako tenenina teo. Ilay tiako tenenina zany dia hoe iza ny afaka hanampina ny mason'ny dada Iavavy tsy ahitan'izao sary zao. Zay nge io sary io e. Zay tena zay mihitsy ilay hitranga zay. Mipetraka ao amin'ny tempolin'ny Jerosalema goka anao tenanao Andriamanitra izy ary mitsakitsanina ny tempoly sy ny kianja ety ivelany mitsakitsanina olombelona tsy vanina rehetrarehetra amin'izany fotoana zany. Dia laza ve nareo olombelona fa tsy atezerana miraraka be ny amin'izany sary zany. Zay io sary. Zay no mahatonga anareo anareo ondrikely kosa nesa mi miavy teny ambeny ny lalànareo. Aza miditra ny amin'ny lalàna tsy izy tsony fa zaranareo na afantatra an'izao histoara zao. Tsy hain'ny Israeliana nge zany sary zany. Tsy hay zany, tsy fantany mihitsy zany satria izy manantena fiarovana nefa le mpiary tia efa tsy miaro azy tsony. Grave eny sary rakizy, tena grave be sary. Lozika be hopotika zoto zao tsy hopotika ny tena marina. Tsy maintsy andeha aminy fandringana sa tsy andeha aminy. Dia toy antsika le teny zay le loza be mitranga. Natonga eny hoe loza ny be voka sy ny pampino sy ny tiarazana fa tena isy fahoriana be mahatsiravo tia atezerany dada Iavano amizay. Satria dia tena manao tena efa midefy e. Zay ho tena hoe midefy tanteraka amizay mihitsy. Ka rehefa ny defy dia mendrika koa ny fanapotera. Ka miomanina reo. Sa tsy iomanina reo? Efa nilaza aloha zay efa nampitandrina. Dia ilay hoe niendra mahita lozaka miery dia dala kosa mandroso dia manino dia voizy ka mila mitandrina dikan'izay. Ndika toko fa 1 dia lengen'ny fa ary avela hitsahany jeklisa 42 mois lay tokotany ben'ny Jerosalema atany amin'ny tempolo ma tsy izy io. Mandra-patanteraka ny andron'ny jentilisa. Ka le andron'ny jentilisa zany dia le andron'ny goga io 42 mois io. Tena marina zany 7 ans no mena azy. 7 taona zany ny anjakany eo rehefa manomboka voalaminy zao tontolo zao satria tsy maintsy raha vao miditra goga dia andamina izy aloha mba metrahany amin'le hoe fandriam-pahalemana herinandro fanekeny herinandro amin'ny mamy. Ka le fanekeny herinandro raha pitrodrenana zavan'io le fanekeny herinandro fa rehefa teo mba raha pitso mameno toko sy andininareo hoe anao fifanarana amin'izao tontolo zao zany goga. Zay no mahatonga ny hoe le fampianarana tamin'ny lahady hoe efa mandeha ny puce ny telefona anareo zao dia efa exemple. Misy ny fampidirisam-batan'olona, misy ny fampidirana ny compte ny volinareo any amin'ny banky. Zany mahatonga ny hoe ny orinasa rehetra dia ny mpiasa tsy maintsy mampiditra volany amin'ny banky mba ahafahany goga mifehinareo. Tsy araka izao tontolo zao zany, tsy araka ny Amerikanina zany, tsy araka Poutine zany, tsy araka Macron zany président daholo reo, tsy araka Xi Jinping zany. Fa ny lantilanitra nefa mahafantatra hoe tsy maintsy tia no alevana ataon'io ty baiko ny dada Iavano tsy maintsy manao an'izao nareo.
mba mirezany dada iava satria miseho be saina sy miseho mahery. Dia io nomena daholo amin'izay no fandriam-pahalemana efa mandeha. Ny telefôna afahana mifehy olona. Jereo zao ny adalan'ny olona hoe be dia be no maty tamin'io resaka dessin animé Dragon Ball Z, Pokémon. Zafady. Ianareo ray aman-dreny nampanao zaza. Vaovao farany zao any Korea sy any Japon 48 par jour no maty any. Maty ny dessin animé io. Navoaka vaovao zany a. Fa leto Madagasikara raha mba nitsangana ray aman-dreny taraina hoe tena maty ny dessin animé zany a, dia nitsangana daholo ndray ny olona zay miara-milahatra mahavariana ny ananany ny contre anazy mivady ao dia zavatra mamo. Nametraka fanontena moa zareo hoe mahery mba olona nitsangana mba manampy an'zareo amin'izao. Ia, efa ela nampianatra anareo mihitsy hoe aza ampilalovina telefôna ny zanakinareo. Eny fanahy anareo ray aman-dreny aza ho amin'ny tandrema amin'io. Tsy efa nampianatra anareo amin'izany efa ela ve zany? Ary ny tena nampimehana mihitsy dia le hoe le Koreanina mihitsy no manazava mihitsy no hoe zany mihitsy io resaka io dia tsy hainareo fa resaka mifampidirana devoly ny dessin animé. Zareo mihitsy milaza zany. Dia dessin animé zay nivokariny zareo io a. Krizy moa fa tsy fantatratsony hoe iza le nivokariny sy tsy nivokariny. Fa dia rehefa dessin animé zany dira misy an'ity resaka mombamomba eny ambonimbony eny ity. Raha mo resaka hoe astra ny ambony any io sy momba reny hafahafa reny, dia efa zareo zay fampidirana fanaratsy ary zareo io. Vela tsy tany ny sary fa zay no tekenanareo hoe efa ratsy ny communication e. Efa azo ny zototozo. Dia tiako tenenareo hoe efa mamono olo ohatran'izany le sary fa mbola mitsangany ihany le olombelona miaro n'le zavatra mampamono olona. Hoe fa inony ty tsy tonga saina intsony le olombelona. Efa entiny devoly daholo ny olona sotsika miteny zao. Fa mody nandefasan'ny teknôlôjia, fa teknôlôjia hanampitena anareo. Fa ny ankizy tany aloha tany tsisy dessin animé fa tsisy naninona. Tsy mba nisy nijery dessin animé tany amin'ny taona tany aloha tany fa tsisy naninona. Fa amin'izao mijery dessin animé ny ankizy a, fa tena grave ange ny ankizy amin'izao tsika miteny zao. Fa mivarotra am-pitsanganana ny ray aman-dreny ange ny ankizy amin'izao e. Aiza tsika mahita zany hoe ankizy 9 taona dia efa mahay mifavetavetana. 9 taona. Mahatsiravina hoe zany saha zany e. Ary ny tena voamety da zay mahatsiravina rarana no mikapoka zaza. Ry olona fa inona daholo ty sary ty. Ery a dia miteny mikapohy ny zanakanareo tao fay mihitsy raha maditra. Za tsy miteny vono faty a. Akapohy maka fekibo harotsaka azy faiza atao manidina mihitsy ny any amin'ny tongony ihany asina. Tao mahatsapa ny atezeranao fa zany ange fa système hoe omena ny devoly ny zanakan'ny olona matoa tsy fehezina. Rehefa zany amin'ny devoly ihany reo adalany zay zaza tsy azo tenenina koa fa rehefa tsy azo tenenina koa ny zanakanao a, mieritsereta fa olona devoly zany. Zaza devoly zany. Ny zaza ho any amin'ny lantilanga dia zaza manaraka ny teniny Eosoa zay nampianariny Elia eto. Fa rehefa tsy nanaraka an'izany ho any amin'ny elo zany zanakanao zany, so misy afinafina ato hoe rehefa mijoro zay mivady dia tonga any amin'ny lantilanga ty zanakanay ty. Azafady. Rehefa mahafantatra manao ratsy ny zanakanao ka rehefa nitenena mbola manao any amin'ny elo iny rehefa maty. Tsy ndriko tsara any amin'ny elo. Fa ny zaza nona zay koa hoe voavonjy ary avitra, reo manaraka ny teniny Elia, manaraka ny disiplininy Eosoa, reo no avitra reo. Fa tsy ny zanakanareo zavatra hafariny atao. Fa manao any vendrana mihitsy nareo tsy mahafantatra ny adalany zanakanareo.
Ny fiarovana ny teneniny alia dia fiarovana ho an'ilay zazakely sy ny zanakan'ireo manaraka ny lalàna ny Yahosoa ary voataiza mandeha araka ny tenin'ny Yahosoa fa tsy hoe mandeha baranany mananonanina any ny zanakanareo fa ny zaza baranany tsy manaraka ny tenin'ny Yahosoa igala makany amiely direkta rehefa maty tovy amin'ny JTL ihany. Mazava ve zay? Rehefa te hitsipy eny amiely dia azarana ny teniny ely hafa tsy olana koa dia tsipiny eny amiely tsara mihitsy zany rehefa maty. Fa ny zaza voalaza ny Elialy eo arovana ny ankohonareo rehefa maty mankany amin'ny lanitra lanitra dia ireo izay mankatony teniny Elia dia didiny Yahosoa ato amin'ity fanjakana masina ity. Mazava ve zay? Zay zany le sary ka eo am-pelantananareo amin'izay nge zao ny sary efa ndripahalemana. Na moa tsy efa aminareo zao ny telefona samy lalao telefona daholo na dalana iny ary miady mafy manana telefona daholo ary vao misy kely dia efa ao ny telefona foana ka tsy efa am-pelantanareo na le puce zao valio zay teny zay am-pelantananareo nge le puce zao ilolovinareo io izy io ary efa io mihitsy nefa ty ny baikonanareo ange ao daholo ny fandraisana rehetrarehetra ao daholo ny azonareo afaka avy any amin'ny banky ho an'izay efa manam-bola amin'ny banky ao daholo ny fandraisanareo amin'ny olona rehetrarehetra ao no mitady azy ao no manao varotra ao daholo ny zavarehetra tsy efa daholo hoe zavarehetra zao zao na tsy efa daholo ny sary zao dia ho avy nefa ny teny hoe tsy mahazo mividy tsy mahazo mivady raha vao tsy manana marika ny bibidy dia kan'izany tsy maintsy puce ny demoniny azonao alaina vao mety andeha amin'izay telefona io tsy hoela puce ny demoniny no anananao ary io puce io dia tena hibaiko anao amin'izay ny afarany io akoatran'izay miditra anaty vatany io contrat io mandeha contrat atria zany hoe rehefa sur contrat daholo ary ny contrat dia ny pelantananao iny ny aingana indrindra ohatra tsy maintsy mampiditra kody ianao vao voaka ny zatra anankiray na zao ohatry misy an'izany daholo io any dia tsy hoela fa kody ny demoniny andeha ao kody ny demoniny andeha ao vao mahita azy ianao kody ny demoniny andeha ao vao mahazo mivarotra ianao dia tsy maintsy manaiky an'ilay kody apetrany eo ianao zay nge dia vita fotsiny hoe tsy mahazo mividy tsy mahazo mivarotra satria amin'izao tsika miteny zao fa na mivarotra eny atreny hoe rehefa sarotra io zany vantalinina ny mandeha be zao ary manerantany ny vantalinina raha vetsovoka eo zany ianao dia tsy maintsy zay ireo tompony io linina io ny azo mifampiresahana dia tsotra kely igoga mitsofoka ao anatin'ny linina rehetrarehetra dia ny kodiny tsy maintsy arahanao zay hoe tsy misy mahazo mivarotra na mividy afa-tsy manana marika ny bibidy kodiny demony io anananao io milazako taminareo hoe efa liditra tamin'izany vaninandro zany tsika efa io le puce io lalovina na telefoninareo io le puce ny teneniky nareo ma tsy misy mieritreritra hoe ampidirana tanana vao tena izy efa any amin'ny farany zany fa io sary io fa io am-pelantananareo io efa lalovinareo fa tsy isy conscient io lefa io nge le puce za nge tsy nitentanareo telefona tsy niteninareo hoe kosika hoe puce électronique le izy ary misy marika ny bibibi ary dikany hoe oatsofoka eny amin'ny tanao dia zay moa ny farany zay oatsofoka amin'izay rehefa lasa lavitra amin'izay ny sary dia miditra ny vatanao amin'izay le izy fa le izy ary rehefa tsy mila ampidina tsy ny tananao rehefa milalao anazy vinona tso enao ny olona nyteresana hoe le telefony jereva ny olona dia seny hoe dia vola nge le izy ao fa le olona indray no mitsangana miaro an'ilay sary tsisy ary zany nefa dia izy indray no miteny reto olona migrevy reto indray nge nahitana zany sary zany hoe efa miaina mondy hafa olo zareo dia ianao rehefa miteny hoe miaina mondy hafa dia tsy hafafa fe zao midika zany reo zany izy tsisy tonga saina ntsony le olona tena tsy tonga saina satria ilainao mantsy le telefona dia tsy manaiky an'io ratsy ianao fa tsara foana io aminao fa zany laza aminao miendry mahita androzaka mery ny adala mandrosoka avo zay natao ananteny taminareo hoe mila ny fiarovana amin'izay nareo Elia miaro aminareo avy eny amin'ny Yahosoa io hery fiarovana io arao ny teny tsy misy solution ntsony fa me manakaiky ty sary teny
e finepena tananareo kely loza aizako telefona ihany no mibaiko tele ndray rehefa avy eo zava-misy dao zany telefona baikona amin'ny famantarana ty zany azy zao ty a mandeha telefona zao ty revako de atony mirahira ato de mandehandeha rehefa le tanako mibalady hoe mirahira eny izy rehefa misy zany misolo za manana solomaso za mijery eto aloha fa nivadiko ny mahita le sary any antraminy any raha mbola matakatra foana ny re zao de mahita mana zany zay mivady raha ohatra ny zany raha navidy zavatra ohatra na izy ny raha ndanany ianao mivitrady anao ny solomaso de iny solomaso iny netiny any de za mijery fotsiny aty atrany hoe zao io le vidiry fa tsy mila mampiasa hoe baka caméra fa mamody solomaso netina mandehandeha nefa ny caméra mandeha de za mahita ny trano any mana zay mivady zay le teknôlôzia ananany olombelona zay efa tonga ohatran'izany ny olombelona tsisy dikany amintsony samy zany tonga saina nareo zay tiako apetraka aminareo samy tonga saina fefa atongotra ny fotoana de io le fandripahalemana io no andeha voalohany le fitotaona zany hoe apetraka koga ny fandripahalemana amin'le système hijerevana an'izao tontolo zao système hijerevana anao anisan'izany ny telefona ny mpangalatra raha tsy ho ela de hita hoe taiza ny plasy misy le fangalarana teto de jerevana fotsiny iny de izy adolo ny telefona nandalo teo hoavy zay sary zay de tsaka eo daholo de izy adolo nanana telefona andeha am'izany sary zany daholo satria ny olona reny rehefa misy telefona deo reny ampelatana ary ny olona manana telefona ny tena manao fangalarana goavana fa ny tsy manana telefona reny mangalatra sotro mangalatra posy ka reny ve moa de isy problème apetakany amin'ireny fa ny tena mpangalatra nge tena mamono olona mihitsy ary reny tena avolenta be reny fa sahirana am'izay olona kely satria lay fandripahalemana tsy maintsy hipetraka zany hoe ho fehezany zao tontolo zao ny amin'ny ravitra le ravitra ny fehezana anazy ravitra teknôlôzia nefa teknôlôzia daholo ny fehezana anazy de tena tsisy afaka mikofoka tsony le olona anisan'izany zao any Chine tsisy mangalatra noho ny amitahotra le zavatra voara-maso amin'ny caméra sy ny karazany de hita ianao fa misoloky manko tsy hita ao anatin'ny caméra de misoloky indray ny tena ataony be sy ny maro any satria tsy hitany caméra iny marina zany fa i telefona iny nga raha ohatra latsaky eny ngany misy nomety maka an'iny zany vomely eo ampireminy tsara eo raha mivery anao de ameny raha tsy ngany hoe misy afrikana nandalo tampoka de raha zay na de tsy iny fa raha mbola sinoa ihany ny teo fa verina le aminao iny marina zany zay rehefa nanadiny telefona mihitsy efa nampiriminy reo telefona mama mihitsy le adiny fa nampiriminy tsara mihitsy de meny tsara ty telefona anao fe tany Afrika ve nisy azy zany tany fahatry ny Afrika tany ve nisy azy zany fa ianao raha tsy fantany de hifaniny ianao tsy fantany ianao mahabariny zay le ravitra tsy maintsy apetraka zay hoe ho fehy zao tontolo zao zay le hoe voapetiny an'io fandaminana io rehefa voapetiny an'io fandaminana io de mody anao fitsapakevy vahoaka maneran-tany izy zay anao fifanekena maro hoekenareo hoe ty rafy ty de ty no ataoko ohatrany hoe mba hoe mandeha normal aloha izy zany de anaiky zao tontolo zao hoe ekenahay de manjaka am'izay nefany de volona anao an'io fafanekena io
tahaka ny Ahoso no fifanekena amin'ny olona mbo famonjena izay manatona anazy. Fanekena ho an'ny maro Ahoso ho fanavotana ny olona, le tsy vanina koa mba no fanekena amin'ny olona angefasany azy any amin'ny eny hanaraka ny sitrapony mody ataony fandriam-pahalemana milamina ny hitan'ny masonao. Fa ianao nefa ny tena de volobe daholo ny olona amin'izany fotoana izany, fa ny fijangatsangana dia rongatra tahaka an'ireny inyreny, ny fisolokiana tahaka an'ireny. Hitanareo tsy hoe ela moa izany teniko izany e, ary efa ao ezany sary zany. Ny rafitra vaovaona le hoe nouvel ordre mondial, tena hoe mody lamina ianareo olombelona, nefa ny devoly mampilamina anareo. Fifanekena amin'ny devoly nataonareo, fa tsy mba fifanekena tamin'ilay mpamona anareo dia Ahoso. Misy mampalahelo. Soa nefa fahafinareo kely Ahoso joro tsara famotana. Arao foana ny teny ihany. Farana kely ny teny raha soareo teny Ahoso ho amin'ny rahampitronely koa izay fampianarana izay dia ene tsara foana. Arao foana ny toromarika izay lalana makane fiainana mandrakizay amin'izay eritreretina, fa tsy maintsy farana ny tantaranareo raha tianareo na sy tianareo. Zay, babay rahampitronely taina soa daholo. Mazomody, taoviny rakitra dia mazomody nareo.